fa anao hiomana tsara aloha, tsy mainka hiditra ao anaty fanomponan'Andriamanitra fa anao aloha hiomana tsara. 7:7 misy pastera mandalo indray eto, mandalo indray, alleluia. Mandalo miaraka amin'ireny Jesosy, alleluia. 7:7 sorana ny tompo fa tsy ory pastera mihitsy tsika eto fa misy foana eto fanatrianao. Ny fanatreana concentration fifantohana masina toamekio toy ny rivotra izay iainako. Fifantohana tsara, concentration. Ireo teninao ho aisan'andro dia sakafo zawa tsangana isika samy mitsangana. Tompo maniry anao mitalaoa, midira tsy kelikely ao anatin'ny fanatreana, midira tsy moramora overy ao raha tsy eo ianao. Fanatrianao hiditra tsy moramora isika. Ny fanatreanao, alleluia. Masina toameko ny rivotra isan'andro, alleluia. Ia sakafo zawa tompo maniry anao mitalaoa, overy ao raha tsy eo ianao. Tompo maniry ao somary nafinafy kely. Tompo somary apakaro amizay, ampidirina tsara, mafimafy amizay, miditra moramora, very raha tsy eo ianao. Alleluia. Tena maniry aho io, tena maniry aho. Tompo maniry anao mitalaoa. Ary somary mafimafy kely fianao tsy tafiditra anao, mafimafy kely. Tompo maniry aho
Somary mafimafy kely le feo tompo maniry tompo maniry anao mitalaoa. Zamenatra fa eto Jesosy mafimafy kely mandeha ihany tompo maniry hitra ihany tsika tompo maniry Alleluia. Tompo maniry anao mitalaoa. Aza mihaino bitsiky ny devoly fa ataovy mafy midira amin'izay tafiditra ianao zao mafimafy. Tumpo maniry aoka tsoreraka tompo maniry tompo maniry anao mitalaoa. Isika samiary mivavaka midira ao anatin'ny fanatrehany efa tafiditra ianao, efa tafiditra ianao. Aza mihaino bitsiky ny devoly efa tafiditra ianao, efa tafiditra ianao. Eto izy amin'izao maraina izao. Aza mihaino mpifandatsany satanana ny bitsika ataony. Aza ampidirinao amin'ny fiainam-panahinao ny iresaka ataony devoly. Samy miteny inona ny ao anatin'ny sainao amin'izao fotoana izao teneno zany. Misaotra Jesosy misaotra ny azoko atao amin'ity maraina ity, misaotra ny azoko atao amin'izao maraina izao misaotra fa nazy ranonorana engany eka isiko ny ranonorana ho an'ny fanana taka izay nisy ny ranonorana be tamin'iny alina iny engany mba isy ranonorana be koa amin'ity maraina ity dia ny ranonorany fanamasina. Engany ny ranonorany fanamasina koa avy eto amonto ny tany maina sy mangetana tahaka ny dera mianana maniry ny rano anono ho an'iriny fanako anao Andriamanitro. Mangeta an'Andriamanitra ny fanako. Halleluia. Midira ary aza miandry fotoana ela midira ary mba tsy enenina mandrakizay midira nio. Aza miandry rapitsy vao hivavaka, aza miandry amin'ny hariva vao hivavaka. Zao maraina zao ataovy ny vavaka, zao no andro famonjena, zao no andro fankasitrahana. Ity no ora akasitrahana atsika, araroto ty fotoana akasitrahana atsika ity, araroto ny fotoana zao kehitriny zao. Mivavah. Misaotra Jesosy amin'ny zavatra rehetra. Mamelany elokay mamindra fo aminay, mamelany elokay mamindra fo aminay, mamelany elokay mamindra fo aminay. Sasao madio amin'ny ranao zay, diovy amin'ny ranao zay. Aoka ny fanamasina hiasa aminay, fanamasinao miasa aminay ianao, fanamasinao miasa aminay ianao tahiny fivoriana fanomponan'Andriamanitra tao etra. Ira fiderana vavaka tenin'Andriamanitra fanaritra zany rehetra izany ere azahoana hery sy fahasoavana anio. Mamela eloka mamindra fo, sasao madio amin'ny ranao ny tsirairay avy, diovy izay tsirairay avy ho afaka amin'ny ota sy ny faratsiny, diovy ny vavanay sy ny molotra hoentinay manompo anao. Halleluia. Araroto ny fotoana fivavahana araroto ny fotoana fa mbola misy fivavahana anio. Halleluia. Fanamasinao ianao eto mpanjaka, zay sitraponao no ataovy zay sitraponao eto fanamasina. Andeha androka devoly sika rehetra, andeha androka devoly. Fanatrianao anova olona eto, fanatrianao anasitrana, fanatrianao anao zava magaga. Misaotra Jesosy. Halleluia. Misaotra Jesosy. Makasitraka. Tumpo maniry anao mitalaoa.
ratsy ianao. Tompo maniry aho, maniry aho, maniry aho. Tompo maniry anao, mitalao aho. Overhery aho, ratsy ianao. Amen. Samy mahazo toerana risika rehetra. Halleluja. Maka aina kely aloha vao manao halleluja, hitanareo moa fa miasa mandritry ny herinandro. Zay moa na tsy miakatra ambonin'iny briky iny mba maro koa asanay ao mba miaraka mirotorotoka amin'ny asa dia mba reraka daholo. Nakaizandray pastera, io pastera. Halleluja. Aizandray ary pastera, ka io izy io pastera lehibe mihitsy ny tonga eto izao. Aoka samy mivonona tsara. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Tonga ny mpamonjy izay nitady manakely analareo gadra mpanatolotro indray ny tenako Jesosy. Afaka tokoa izao. Halleluja. Alefanay anaty fasikasatana 750 tsisy toerana ho an'ny devoly eto na iray aza. Halleluja. 750 ampity aman-tanana avana ny ira fiderana. Tsara be le trano fiangonana mba mijery ambony daholo hoe samy hoe mijery ambony daholo dia samy miteny sotra Jesosy eo isa roa telo. Sady misy foakafoaka le lamba misotra Jesosy eo. 750 Gani mpamonjy izay nitadia manakery anala ireo gadrako, fanatolotro indray ny tenako Jesosy. Afaka tokoa izao. Halleluja. Alefanay anaty fasika tokoa, rehefa managoly maro be. Tsy janon'izay ratsy aho, lay Satana tsy mba tiany Jesosy. Torotoro izao ilay mpiampanganay, kanazeraviany andanitra ny anjeliny. Tonga reny famonjenatsika sy ny hery, fandresena hoanay. Halleluja. Alefanay anaty fasika tokoa, rehefanay manangoly maro be. Tsy janon'izay ratsy aho, lay Satana tsy mba tiany Jesosy. Namanonja mafireny onja eto an-tany, amitady andresiana ilay menarana be. Tsy horesina ho kivy ny fanahinay noho ny zanak'ondrinay. Halleluja. Alefanay anaty fasika tokoa, rehefanay manangoly maro be. Tsy janon'izay ratsy aho, lay Satana tsy mba tiany Jesosy. Alefanay anaty fasika tokoa, rehefanay manangoly maro be. Tsy janon'izay ratsy aho, lay Satana tsy mba tiany Jesosy. Halleluja.
zotso tsara molempiaka nefa ny ray manomana hery hoenty mandresy maherin'olay ratsy maherin'olay ratsy maherin'olay ratsy lay mitoetra ato anatikio mahery maherin'olay ratsy maherin'olay ratsy maherin'olay ratsy lay mitoetra ato anaty teaka sirivotra mahery nameno ny fitrambony ka nanao batisazy re taminy fanay mahery no ilaety afalko afavoatafy kande adeliza aiza le pira mahery nolay maherin'olay ratsy maherin'olay ratsy lay mitoetra ta mahery maherin'olay ratsy maherin'olay ratsy maherin'olay ratsy lay mitoetra to anatikio mahery maherin'olay ratsy aiza le pira le piteaka maherin'olay ratsy lay mitoetra to anatikio alleluia 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 ty firana be ty tsy haiko mitsy hoe aiza zany misy an'izany ato Andriamanitro asandratro ianao mpanjakako ny avona ny loasa re zava-maniry eny antsa ny lanitra sy ny tany olevonavoko zany fianao lay tsy to ianao tompo ao Andriamanitro averintsika andiny voalohany valo fitopolo amby zato sy arivo ianao tompo ao Andriamanitro asandratro ianao mpanjakako ny avona ny loasa re zava-maniry eny antsa ny lanitra sy ny tany olevonavoko zany fianao lay tsy to no maritra otory fa tsara indrindry anao Jehova tsy haiko ny tsy satrany anarana
befindi izy ilay tompo mpamonjy natolony ny zanany ho antsika Jesosy Kristy. Haleluya mafy. Rehefa miteka dia sady mba miramirana tsara fa tsy hoe amboditra be tezitra be le mpiteka fa mba miramirana tsara. Tsy asorty amin'le teka le tareva ratsy be mampatahotra be ataovy tsara le tare rehefa miteka. Rehefa ratsy le tare dia aza miteka mihitsy aloha fa mampome be. Roapolo arivo. Teny tonga nofo ilay fahazavana nony natamitsika famarinana fahasoavana anam-pifasoavana tonga zanaka ireo mino sy mandray tsara indrindranao Jesosy lehibe ianao tsara indrindranao Jesosy mahery nony mahery anao tsara ianao tsara ianao tsara ianao tsara ianao fa ataovy tsara le tare miaraka amin'le teka fa tsy moditra be tsy asorty amin'le teka ne le tare. Ilay fiandohana, ilay fiafarana, tompony tompo ianao. Nampisiny aina, ilay fanainaina, tenin'Andriamanitra. Ilay mahery anao, tanao zava-baovao, tsara indrindranao Jesosy lehibe ianao. Mahery nony mahery anao tsara ianao tsara ianao tsara ianao tsara ianao. Ome tsara le tare miaraka amin'le teka ataovy tsara be le tare miaraka amin'le teka manjary tsy mifanaraka amin'le teka le tare. Voalohany teny tonga nofo ilay fahazavana nony natamitsika famarinana fahasoavana anam-pifasoavana tonga zanaka ireo mino sy mandray tsara indrindranao Jesosy lehibe ianao tsara indrindranao Jesosy
sady ve reraka sady ve le teny mbola vao tsy misasaka le fivorina miandoana fiafarana tompony tompo ilay fiandohana ilay fiafarana tompony tompoiana nampisiny aina ilay fanainaina tenin'Andriamanitra lay maheranao mpanao zava-baovao tsara indrindriana ira 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 masiatsiaka tsara rehefa fitenina avy any amin'ny sisiny fa le tenintsika tao ampovoany sarobakoly fa le tenina avy any tena masiaka tsara le raha azovy tsy agneky ny herinao alleloia 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 nitadiagna tapakanao zegny ko mbola olana vovanao zegny atsarana hira rô alleloia rehefa vita ty dia ho ataontsika manakoako zany zay nataonao maly mbola hainao androany alleloia vo eo zay sy pastera miresaka hoe ndeha hiazakazaka ka ty daholo ny pastera jiaby andeha ho afekty eto io malalaka midira tsy misy manaka hiazakazaka maka ty daholo sy pastera ny olona rehetra ndeha hiteriterinato amin'le trano sorana ny tompo alleloia misy olona ve ato am-piangonana misy olona ve ato am-piangonana pakaro tsara le alleloia alleloia misy olona ato am-piangonana anaovana Andriamanitra fahagagana mbola misy zany Andriamanitra miasa azakivy ianao aza matahotra miaraka amintsika izy azovy tsy agneky erinao izy le iteny kova tena merda tompo-panjaka ny raha jiaby zao le teny kova voay ranomasiny magneky ango azavarina amina zay poziko hoe tsy n'importe quoi iny fa le azahoana hoe iraiko ny ale mpiazanao ira zay nataonao maly mbola hainao androany Andriamanitry ny fahagagana faratapony fahefana lerinao taloha mbola tsy miova Jesosy miasa tsisy masakana ianao mpanana iza no tsy haiky ny herinao iza no tsy haiky ny herinao samivera mafy tompo-panjakany zao rehetra manataleta dolo tsika fa samivera mafy ranomasina manaiky anao sotra Jesosy sotra Jesosy halleluja iraiko ny ale mpiazanao
isika samy mitsangana ny fatorana, ny fatorana, ny fatorana tapakazany ambola olana fovanao zany garetina setranao zany famonjena feno nentina ny fatorana, fatorana olana tapakazany ambola olana fovanao zany naretina sitranao zany famonjena feno nentina favaka isika. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Andriamanitra ray zanaka fanamasina. Halleluja, halleluja. Misaotra Jesosy, misaotra Andriamanitra amin'ny fanatrianao eto, makasitraka midera mankalaza manome voninahitra ny fanatrianao eto. Misaotra betsaka amin'ny fanatrianao eto. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja. Misaotra betsaka Jesosy, makasitraka anao sady amin'ny teny izay omenao, amin'ny alalan'ny mpanomponao. Feno ny fanamasina amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Meo ery izy, feno ery izy. Ary izay tsy raray avy meo anjara. Aoka tsisy olona hiala mainana diray azy anio. Fa samy ho fenoan'Andriamanitra ny teniny fony. Halleluja. Misaotra Jesosy. Miala ny devoly fahavalo mpanelingella mpanembatsembana fenona ny ten'Andriamanitra. Tena siroa. Tsanakery tsanapahefana. Ny fanahy mandreraka manakivy manameloka miala amin'ny anaran'i Jesosy. Didina siroa. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Fanamasina ianao ny mpanjaka. Ianao ny mpanjaka, ianao ny mpanjaka, ianao ny mpanjaka. Ianao ny mpanjaka. Halleluja. Waviratra izay sy otory azo antoka tokoa an-tanana tsy tady tompo hafa ankoatranao afa-po ao dia hifikitra tsy tady tompo hafa ankoatranao afa-po ao dia hifikitra. Samy mahazo toerana isika tompoko. Halleluja. Irao Jesosy faly venao tonga eto. Zay koa faly mahitanao tonga eto. Halleluja. Misaotra ny tompo fa manana fotoana ny moa ny raha jiaby saika tamin'ny herinandroany tsika niniona fa saingy noho ny fandaran'ny tompo dia androantsika vao tafahoana. Tamin'ny azoma heriny dia nandray antso avy amin'ny pastera ray aman-dreny pastera zay pastera Fidelisy eny tompoko mekarakely aty ianao fa za monjy évangélisation any Morondava mba pahery ny fiangonana tena efa andalana miakatra mihitsy zay io ray aman-dreny ato anaty tomobile mihitsy zay vady eo atsoinao io ho aty ve misy olona nanafatra anay efa nanaiky fa izy koa tsy anna dia fa tsy ao koa izy fa efa hoany zay atao ahoana fa dia manaraka andray eny ary aneno ray ny telefônina ny atalata pastera Fidelisy eny tompoko
rehefa tsy teto ihany ianao tam'lady de etondray zany ianao am'lady fa tsy afaka koa fa tsy maintsy misy dia leo efa na tomobile koza io ray aman-dreny ho aiza iverina ny an-tanàna miakatra ianao zany amin'ny zomako tsy memboa didy aho mon général kaka zao ny any an-tanàna hitany teo talarobila ka misy zoma androany izao de ozy izy nakay tateliko teto lany talata maty zay alleluia sorana ny tompo fa programme ny taoly zany rehetrarehetra zany namonjy mariazy zay ndray mandeha de natsiro ny entrée froid entrée chaud de zany teneny tamato za tsy de anao loatra ho ato am'le deuxième ty fa mato ty manao ty isy raha ao afarafara ao ny résistance kanjo ny voaka avy any motraky am'izay ny tao afara izy io zany nisy olona nandray anjara hafa nandray anjara ny froid de ny chaud de ny résistance tsy nahavola efa atelo de za tsy mitebiteby mihitsy hoe mafana zany entrée zany so de anao ohatran'le mariage rangady raha ty Jesosy apio mba azo aina amin'ny teninao ny olona alleluia tena nafahana rangany entrée misaotra raneny tena ohatrohatry zany ve ny régime eto hitako mavita zavatra rangany rehefa nahita ny taranaka anakita zay de toy ny tsingetana ozy teo anatreh de rehefa nahita azy ireo zay ozy de natatra kay afo eo fara misy rola mitanja mitondra voaloboka sapamboaloboka batany rola reny arany régime koa ianao tsy ho toy ny tsingetana sapamboaloboka lanjany rola androany de mampahery anareo mahereza tsara fa ny aim-panahy no avitana ny zavatra ara-panahy ny aina ranofo avitana ny zavatra ranofo ianao zao raha hiasa tambary de mila matanjaka tsara anao misakafo aranofo satria asa goavana ny atao raha hibata anao dokera hitondra entany ianao tsy vitan'ny olona nonanona zany mila matanjaka tsara ty asa ra-panahy ny zavatra ra-panahy atao ny aim-panahy ny zavatra aranofo atao ny ainofo ka noho izany raisy tsara ny herim-panahy eto men'ireo ray aman-dreny reo afatsika manatanteraka an'izao asa goavana izao de raha Andriamanitra ny am'izany eny ary amaky ny tenin'Andriamanitra avy hatrany sika rehefa vita vaky ty teny ty de omeko anao ny lohateny filazantsara no soratan'ny Jaona toko 2 Jaona filazantsara toko 2 andininy voalohany ka hatramin'ny 7 io mety tantara efa laninao tsenjery fa eo no angalatsika lesona androany Jaona toko 2 andininy voalohany ka hatramin'ny 7 vakina amin'ny anarany Jesosy Tompo ary tamin'ny andro fahatelo de nisy fampakaram-bady tao Kana any Galilea ary tao ny renin'ny Jesosy ary Jesosy sy ny mpianany koa de natsoina ho amin'ny fampakaram-bady ary rehefa lany ny divay de hoy ny renin'ny Jesosy taminy tsy manana divay izy fa hoy Jesosy tamin'ny raha vehivavy moa mifaninona akory izaho sy ianao tsy mbola tonga ny fotoako de hoy ny reniny tamin'ny mpanompo ataovy zay asainy ataonareo de nisy vato enina nalany rano indroa na intelo ny vata afrikina avy nipetraka teo ho fanadiovana araka ny fanaony jiosy de hoy Jesosy taminy fenoy rano mosiny de nofenoina hatrany amin'ny molony ary hoy Jesosy taminy tovoy izao am'izao hoento any amin'ny mpandahatra fanasana de nentiny zany ary nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana nefa tsy nahalala zay ny edviny fa ny mpanompo zay nanovony rano no nalala de rao Andriamanitra halleluia lohateny anjara asa raisin'ny olona
mila fahagagana avy amin'Andriamanitra. Dia rao Andriamanitra, ianao ve mbola mba maniry ny ahita fahagagana avy amin'Andriamanitra? Zay tonga eto aoka ika mafy be zay maniry ahita fahagagana avy amin'Andriamanitra. Zao ary no lazainanao, lohateny hoentina aminao androany, misy anjara asa raisinao. Zany hoe Andriamanitra dia tena mbola manao fahagagana, ary tena mbola ataon'i Jesosy mihitsy zany zava-mahagaga zany, satria anarany mihitsy zany. Ny anarany atao hoe mahagaga. Fa manoloana ny fahagagana ataon'Andriamanitra dia misy anjara asa raisin'ny olona miandry fahagagana avy amin'Andriamanitra. Ny renina alalan'izany dia ny renina napita tamin'izareo. Eno iany ilay frazy nataon'i Maria, ataovy ozy izay asainy ataonareo. Mieritreritra ny olona raha lasa anabavy fa Jesosy n'Andriamanitra dia robot, dia mpindina amin'ny botao dia mesaha ianao Jesosy a, mesaha ianao amin'ny tokantranoko e, mesaha ianao amin'ny akonako e, mesaha ery, mesaha fa zako ro azy lebra fa za manana robot kopy tonga dia masinina mandeha be, mesaha Jesosy a, mesaha re tompo, oh mesaha tompo. Tena vonin-kiasa tokoa izy fa ary ianao misy manandrify ahy, misy manandrify anao, ahatateraka ilay fahagagana. Io zany raha lasaina bavy a, tena raha jerenao amin'ny zavatra andavanandro dia tena azonao an-tsaina mihitsy. Ny avion dia afaka amin'ny 100 vol hitondra olona avy eto Madagasikara ho an'ny France, fa misy olona miasa ao, misy ny atao hoe pilote, misy ny atao hoe mécanicien, avitan'ny avion miasa makany France. Ny telefona dia afaka mampita feo, tena mahagaga tokoa, fa misy zavatra manao ny asany ao, misy ny atao hoe batterie, ka raha plat io tsy afaka tanteraka ny asany izy. Misy anjara asa zay raisina ndraindray eritreretinao tsinitsinina, fa manandrify tsy hatanteraha'ilay fahagagana eo amin'ny fiainanao. Dia Andriamanitra ny voateny ratsy hoe taloha nisy fahagagana fa raha zany vavaka zany rahalahy tsy azo ianterana ntsony amin'izao a, fiangonana amin'izao nge rahalahy efa zao. Non, taloha ny olona nanao ny anjara asany. Dia rao Andriamanitra ny amin'izany. Ary tsy nataon'ny olona ambany zavatra mihitsy ny manandrify azy rehefa te hita fahagagana izy. Fa amin'izao a, efa zatra n'le teknôlôjia ngamba ho le sain'le olombelona dia zatra manapindy bouton, dia tsy te hanao ny anjara asany intsony. Gaga be mihitsy aho zao misy teknôlôjia vaovao any amin'ny table manger, dia na andray sotro zany amin'izao fa tsy ataon'ny vazaha intsony, fa efa misy zavatra ampindina dia mangala ny laoka dia misoka bava fotsiny, dia mandraindray dia mangala ny lasary ery, efa eo fotsiny. Raha diso paika ho ahy iny a, dia rena mitsofoka ary amin'ny maso oriny sakay, ka iny eny masinina e. Dia raha ianao zany iondrika kely hoe vao mba handray mosoara vakatraka izy efa mampiditra, tandrifon'ny vava ny maso. Fa tokony ataony mba manandrify zay mba hangalany iny ve dia tsy mivita, fa dia efa zatra mampiasa zavatra mpiadatena. Androany ahy teny aminao fa misy fahagagana tena tokony ho avy amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy, ary tsy verimaina ny nahatongavanao eto androany. Raha ho ataonao aneny manandrify anao androany, io dia fifaliana ny fitaintainanao, ary io rakoram-pandresena ianao, satria hita fahagagana vaovao amin'ity androany ity ianao. Zay mino izany mavoninahitra Andriamanitra. Zay raha lasiana bavy any ambany vohatra any dia tena matsampa ary mahita fa mbola velona sy miasa Jesosy. Rehefa tena ataonao zay asainy ataonao. Jereo tsara ny baiko, bisibitsia maritany zao a, anao zavatra izy io, fa saingy zao asaivo, ataovy zay asainy ataonareo.
Ary teto raha ny tena marina tokony nisy discussion, tokony nisy hevitra nivoaka, fenohy rano ozy ny siny, zay nasainy nataon'ireo. Dia amin'ny maha-olombelona mety tokony hamoaka hevitra hoe azafady Jesosy, sao dia tsy azonao ary, tsy ny rano anie ny lany. Azafady indrindra, sao dia tsy ny rano ny lany fa ny dovay. Tena afaka mamoaka hevitra ane, fenohy rano ozy ny siny. Sao dia mba tsy henony tsara ary. Azafady indrindra tompo, avivetivety aloha, tsy ny rano ny lany. Azo ny diskitena tsara io, fa le izy rehefa manandrifa ianao dia pas de discussion. Tsy mila fanehoan-kevitra na fanazavana fa ataovy zay asainy ataonao. Fitiny ianao dia miandriasa fahagagana amin'izay. Reto ary misy zavatra dimy fotsiny. Fa raha tanteraka ao io dimy io iantso angamba ianao hoe pasteur, misy fahagagana goavana be ato. Zay mino zany aloha me voninahitra Andriamanitra. Lehibe na tonga avanao eto Ary raha ny tena marina saika hanao discussion tamin'ny ray aman-dreny hoe zany efa tsy teto tamin'ny lahady, eto koa nenay zao na beto amin'ny latsinainy, ohatr'izao vao niteny izy hoe tena tsy afaka ianao fa efa tokony taty tamin'ny heriny. Makaty koa zany ianao. Dia tonga dia hoy zany todika amin'ny ramatoa, miasa ianao Debora zany amin'ny lahady fa mba niaraka tsika senao tamin'ny lahady teo dia rao mba mijanona indray zany Debora fa leo nefa zay ny baiko. Zay ny asainy ataoko aloha zany dia ataoko zay. Androany ity zavatra ity mihitsy zany ny tadiaviny devoly saika tsy ho avy. Fa androany tonga izy io. Iza mba maniry an'izany tonga eto. Anjara asa raisinao voalohany voasoratra ao amin'ny Josoa 3:5. Josoa 3:5. Io ny anjaranao dia hita fahagagana ianao. Mitondra baiboly ve ianao tonga eto alao ary iarahantsika mamaky io. Amin'ny anaran'i Jesosy iarahantsika mamaky. Josoa 3:5. Josoa 3:5 azafady. Josoa 3:5. Isa 2:3 amin'ny anaran'i Jesosy. Mana masina ny tenanareo fa raha pitso. Terao Andriamanitra ny amin'izany Terao Andriamanitra ny amin'izany Tena anao fahagagana eo aminareo tsy any amin'izao tontolo zao koa misy fahagagana fa attention ary le raika rahary koa mahay fahagagana. Fa ny azy fahagagana tsy miaraka amin'ny famasinana. Fa raha tianao le hoe tena avy amin'Andriamanitra ty, io ny anjara asanao. Dia alao Andriamanitra ny amin'izany. Tonga eto ianao androany mety efa nisy angamba fareraterana tany, mety efa nisy falemena angamba tafiditra, mety efa nisy io anie karazana entretien zany. Io tsy hoe fibebahana. Fa efa olony reo fa saingy adinidiny le fanamasina tena, adinidiny le fanokana tena ira fa 420, dia adinidiny tompo koa le fahagagana. Fa androany ianao zany raha tonga eto dia anamasina ny tenanao, tena manatona indray any tompo. Avao sy ny ara-panahy, jereo sao misy fakamangidy mitsimoka. Esory falemena rehetra ho avy ny ray ny fahagagana avy amin'Andriamanitra. Mino zany ve ianao tonga eto? Mbola hay ny atao zay nataony malo inira teo. Mbola voniny ny anao zava-mahagaga. Fa ndraindray dia ataony devony ateniteniny olona ny fanamasina teny, ateniteniny olona ny tena manamasy teny, nefa io ny miara-miasa amin'ny fahagagana rahalahy ranabavy. Raha mahita fahagagana izany ianao, mitombo hatrany amin'ny finonao, mioripaka mihitsy ianao fa saika ny azoazo. Tena tafaorina indray ao amin'ny Jesosy. Fa zao
zao aloha manamasina ny tenanao. Io tsy fanamasina tena ety ivelamvelany fa ny any anaty no mitondra ny ety ivelany. Manamasina ny tenanareo dia ampitomboana zany ny alavan'ny zipo, nefa mandainga ihany, nefa maloto fo ihany. Fa le fanamasina tena miainga avy ato anaty fahotana. Fa rehefa masina ianao mandero azy le ety ivelany. Haleluya. Ka androany zany tena anaitranao indray mba iona ary ahita ianiko ao anatin'izany hoe miaina sy manompo miaraka amin'ny fahagagana izany. Ity ane raha lasianabavy natafaorina antsika amin'ity famponan'Andriamanitra ity, fahitantsika fahagagana nataon'Andriamanitra. Raha lasianabavy mba jery vavombelona kely aminareo fahagagana ataony. Tsika mako mitovy ane manao fiangonana koa zay mbola natondroko andraneny teo ny anay. Eo any anay zany hoe tena ateliny ty moa ny anay zany. Zanany ka ny zanaka ane tsy mitovy amin'ny reniny. Abitika izy 2 metatra izy dia 10 metatra. Fa zao ny zavatra nisy ritra zany tanimbary kely zay zany nifakana rano. Eo ny akanay rano iasanay dia ritra ny rano. Andao tsika raha lasianabavy apiditra pompy. Any moa misy an'le pompy le projet le manderaky ny tanàna, tsy jirama fa pompy projet le atafidirana eraky ny tanàna amin'ny commune reny. Fa lavo. Ndao tsika ezaka fa tsy maintsy tahiny Jesosy nareo tafiditra somatsara raha pompy any tanàna. Haleluya. Zay rery zany manana eo manodidina. Aveza marina ary ny tena mpanohana ny reto dia zay averia mangamanga ry mangamanga ny sary. Le valangeza amin'ny volo io. Ina ozy ianao ny zava-nisy ty amin'izay problème. Tonga ary ny fotoanany lanonana vao ray volana lasa nge zany. Ary teo efa nanomboka ketraketraka daholo ny olona satria efa miamafy ny asa, efa iaingany amin'ny tapenaka, dia efa manomboka vitsy ny tonga manao manevra, efa manomboka vitsy ny manohana. Ozy ny baiboly hoe niabetsaka ny korotam-bady dia nianavezatra ny olona. Nangataka tamin'ny tompotompo mbaneho fahagagana reny mba herindray ina re zavatra isy Jesosy mba hanairana ny fony olona manentana ihany dia lasa ohatra ny efa mifanabe maso mifanabem-bolotra eto sisa. Fa zao hoe Jesosy eo okenao ny anetsika ny fony olona. Haleluya. Tonga amin'izay ary raha lanonana eo akaiky ny tranonay misy ny lanonana ohatra ny tisy ihany Madika. Izy tsy manana pompy, izy amory vahoaka be dia be. Zao amin'izay ny zavatra nataony nakany amin'ny tompona andraikitry ny pompy izy dia ny tany no nameny vola. Dia ny tompona andraikitry ny pompy amin'izay nanindry bokotra ray avy any nampiantso ampiantsoina hony ianao dada ozy mipeny fa tadiavin'ny tompona andraikitry ny pompy ary tonga any fa hoana misy fahoriana ozy eo akaikinareo ao dia mba angala rano eo aminareo ao izy satria mory olona. Iny semaine fotsiny ozy izy dia nareo manko ozy mbola nisy an'le resta kely iny any aminareo dia zao tsy maninona fa ifanamboarantsika amin'iny eo izy izy dia aleo izy angala eo. Ay veo mandra-pandevina ihany mandra-pandevina ihany. Za ty zany nieritreritra hoe fahoriana fatilena le izy kay tonga atany kay faty maigna kay fazavatilainy. Hoy amin'izay ny mpiny tato ahoana ohatra ny tsy fahoriana any le ao izy fa ohatra ny bapampa. Ka misy bapampa ozy izy fa tsy fahoriana le ao. Jesosy lanonana aveo zany izy fa amadihana mihitsy ny aory dada, fa amadihana dia io ve dia omena rano. Jesosy ka zay efa nanaiko dia ahoana. Dia ahoana zany tena olana be ty volan Jesosy ve omena any amin'ny famadihana tsy mety tia. Tena ahoana zany anay amin'izay miasa eo andao tsika hiasa eo dia ho iteo zay atao. Iny amin'izay fa tonga ny vory vahoaka vory ny olona namory bidon. Za milaza aminao fa mbola mahagaga Andriamanitra. Zay koa miasa mampiakatra briky manao beton miasa mandeha tsara amin'ny pompy mangaly zay tonga dia fa alefaso aloha zaho tonga eo iny tena ijoroko aleoko aho ijoro amin'ny an'Andriamanitra mba ho ampian'Andriamanitra. Anao ny adidiko aho raha misy moa ny olana an'Andriamanitra zany satria fahasarotam-piaro ny asany.
dada tena nanao olana eto any antsika maninona raha menany dia mba mifona am' Jesosy so zay mihitsy ny anjara asa meny tompo hoe atao voany dia avy eo mba mifona fa mijoroa ianao manohatra ny ady halleloia miady amin'ny asany devoly raha nabavy aza zatra n'izany hoe ataoko any dia sy avy eo mivona am' Jesosy fa mijoroa manohatra fakapana zay ny anjara asanao manamasina ny tenanao tsy mety mifangaroaro mihitsy ho any inona ny ifandraisany Beliala sy Andriamanitra fa tena ijorontsika hoe tsy mety aminay ny anome rano anaovanareo an'io zavatra fa leo izao avy eo iny am'izay ozy ny anao toa dia nitandahatra avy any samy mitondra bidon roa olona maro manao linina ohatran'ireny vitsika reny arary zareo ozy fahakarana aleo aza eto akaikaiky ny fidiran'ireo eto mehoery a Jesosy teny an'reto tsy mety aminay ny anome rano anareo fa tsy mba ho masina ty tranonao ty mba ho masina ty toerany ty mehoery a Jesosy maka ny pino amin'io zao toa dia kisakizao ny bidontsika fa raha maka forcé eo io efa nanao ny anjara koa anjaran'Andriamanitra tsy aso azy ny rano azony eo mety angidisira ny lokan'ireo any eo niditra ry zareo salama paster salama zay ozy niteny tamin'ny responsable amin'ny popy fa misy popy zany ety dia akarano eto ozy zay fa ohatr'zao ka hitanareo zao le izy voasaika iteny nanome signal lerisera ry kara ahoana maty ny popy ozy maty ozy ny popy ry sambany zany ao anatin'ny asa be toa dia eo tsisy robinet d'arrêt eo tsisy hoe olona nikitika vo eo mihitsy ny voaka avy eo amin'ny nasina cloison kely zay izy voaka avy eo amin'ny popy maty ny pompy aza miteny tsony ay niovandray ny endriko ay moa nareo le izy akalano ka itsy anenge ho azo amin'ny pompy ay efa fantatro hoe maty io namela mosina am'izay jerijery eo kitikitika atao ry zareo kitikitika atao ary ohatrany tsy mandeha ty pastera zany ve tsy mandeha ve hoa izy io vo teo mihitsy angereo ny naka rano lasy reo tena tsy nandeha mihitsy mipompy vo lasa 10 mètre reo nitosaka indray ny rano za milaza aminao fa tsy coïncidence ny zavatra zany fa 3 fois natao na zay teo nitsangam-bolo daholo nazara ny tena Jesosy eto ve zany ianao nandeha reo 10 mètre ny ala nitosaka ny rano mipompy io sera io fa nandeha mipompy mangalandra aloha fenony anina fa so maty eo indray nanovindray ry sera tsy nety maty mihitsy tazany averiky zay mifanakaiky io fa mandeha mipompy ndao ndray indray zareo avy vo manitsaka ny tokotany mpiangonana nagotiray tsy milatsaka avy eo mipompy mba tongava amijeren zany fiangonana nanaovan'ny tompo fahagagany zany nareo Jesosy ary za mino fa etiko Jesosy fa ho an'izay manamasina azy rehetra manao fahagagana ao Andriamanitra ny asary piaro anamasina ny toerana anamasina ny tanàna no nahatonga an' Jesosy nanao an'izany fahagagana izany lasy indray zareo iny am'izay avy any fa niainga ny lehiben'ireo fanotelony des fois zany mbola lepatsiaka fa 3e fois olona ngedangeda kibo zay ny avy any sy io kosa manana rangafa leo avy izy Jesosy tsy mangala baraka zany dia reo ny tompo iny mihitsy ozy le zanak'le rangaha vadika paster natao hatram'izay mpino isy raha eto androany iny mihitsy izy iny bebe kibo avy any iny ay aloha ary zay samingeza ho any ivoaketo kisa mihitsy koa nareo anaovanay azy dia reo Andriamanitra any am'izany fahagagana any an-tanàna zany ary olazaiko anao eto ny akoho zany niditra am'izay ny fanotelony fa hoana mihitsy moa paster ninona ho azay fa hoana mihitsy moa ny volanay nalaina ny pompy tsy mandeha zay alaina baraka ny olona be dia be tsy isy andraho sakafo ohatr'izao azafady aloha avy aloha ty mipetraka dia mitony tsara aloha ianao zao le izy ny voalohany indrindra ny pompy tsy pompy populaire fa pompy en personnel Jesosy mamonjy eto Sandrandà zay tsy nangala ny volanareo
fa zao any amin'ny tompompompo ny volanareo noho izany aza de mikredy resabola aloha ianao raha ranondray a io ny popy ataovy zay anaovanareo azy alefaso ny tompony tsy manome anareo anio fa tsy zay tsy manapaka anio tsisy robinet d'arrêt arao ziska any amin'ny sinibendrano any raha misy robinet d'arrêt io na akiray ary fa tonga de mivoaka avy any io a de etony micompte fa matoy io tsy mandeha tsy hainay fa problème manendrena any sao de misy numéro ary any aminao etsiko azy aloha ainareo fanaraka any amjereva any nalefaka am'izay izy ahoana zany ny atao io zany tsy andetsony mihitsy tsy haiko aloha mandra-pandehanareo ngambo io vo andeha ozy any anatiko any jesosy raha ngambo la mahagaga izy fa ianao tena mitandrema tsara ho masina aza mifangaroaro amin'ny asana devoly tandremy tsara mihitsy zay zavatra ho alany fa anehon'ny heriny ianao ary ninninona ho ataonao mahagaga Andriamanitra mpanao fahagagana izy fa ianao mila manamasina ny tenanao tsara manamasina ny fiangonanao meo voninahitra amin'ny alalanao Jesosinao de ho hitanao fa misy zava-mahagaga izy eo nahita niny masoa anankitelo manao ny tranao nahita niny le masoa anankiray mipararetra ery ambony ery pastera mahagaga ty fiangonanareo ty de hoy za hoe zany ve lady a pastera ivavakao vavakao masoa voavonjy noho ny pompo tsy nandeha manaovana famadihana misy masoa anankiray indray za pastera fanondroko zao nanao fiangonana ty fa tena mita mihitsy Andriamanitra za ndray pastera za manana andraikitra any amin'ny fiangonako fa zao any aminay tsy manao an'le fitadiavana fitahina iny le apahafolo karena noho izany a ny karama raisiko eto tapao ny apahafolo nosisy tamin'ny voalohany zay ny ady varotra tsy nanaiky izy rehefa nalaina indray ny apahafolo nitombe amin'ny ady varotra nataonay mahagaga Andriamanitra de reo ny tompo halleluja nahita niny mpindretra nanao manevra teo sy zay niasa teo ny tatarany koa zay tsy tonga nietsika indray hoe iasa indray zay sera aive nisy an'izany tany zay tsy mba nahita an'izany de raina Jesosy sera aleo mba ho avy indray zay sera mahagaga Andriamanitra teneniny akaikinao mbola mahagaga Andriamanitra hoe amasiny tsara ny tenanareo fa raha pitsanao fahagagana aminareo Jehova ataovo zay asainy ataonao halleluja ataovo zay asainy ataonao halleluja Jaona toko faraika amby folo jery manaraka indray tsika Jaona toko faraika amby folo tantara mety efa heninao fa androany ianao miteny hoe ay moa misy anjara asa tokony ataoko zany Jaona toko faraika amby folo andininy valo amby telopolo ka hatramin'ny raika amby efapolo andininy valo amby telopolo ka hatramin'ny raika amby efapolo Jaona toko faraika amby folo vakina amin'ny anaran'i Jesosy tevonto indray ny fanahan'i Jesosy tena keo amin'ny fasany izy ary zoy izany sady misy vato voarindrina teo de hoy Jesosy esory ny vato ahoana hoy Jesosy fa hoy Marta nabaviny maty io ary le fanehoan-kevitra ka tompo efa maimbo ane izy zao efa maty efarana ane fa hoy Jesosy taminy tsy voalazako fa raha ino ianao de ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra ndiny raika amby efapolo de nesorina ary ny vato teo amin'ny toerana nametrahana ny maty tena nandratra ny masony Jesosy ka nanao hoe raio misaotra anao fa efa miaino ianao fantatro fa miaino mandrakariva ianao fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina no ilazako izany mba inony fa ianao naniraka ary efa nanao izany teny zany izy de niantso tamin'ny feo mahery hoe ly Lazarosy nivoa de nivoaka ny maty nisy fehipaty ny tanany sy ny tongony voafehy misoara ny tavany de hoy Jesosy taminy fa ao izy avela ho andeha de reo Andriamanitra ny am'izany iverina tany amin'ny teniko tany aloha matetika mantsitsika de manao an'ny tompo ho toy ny robot ho iaho teo aloha i Maria sy Marta narary Lazarosy anadahany izy ane taty an-trano no ny komandy an'i Jesosy averiko aminao ndray mandeha
tsy mba nisy anjara asa nataony fa nandefa hafatra tany am' Jesosy izy hoe ndana mba mpitao any hoe marary nylay tianao nohon Jesosy iny ay marary mbola hampanao zavatra ny marisy marty izy zany fa jereo nge nisy anankiray nanana marary nolanjainy ny marariny de nataony ahoana nentiny teo am' Jesosy efa nanao ny anjara asany reny tsy vitan'izany fa nentiny niakatra tany ambony tafitrano tany mihitsy ny endahany ny tafitrano raha tamin'tony angamba mbola mora be satria tony mbola tsy mitahotra tena ampidininy avy any fa tamin'izany tena ny endahany ny tafitrano efa nisy anjara asa nataony tao fa marisy marta ary am' garda malady ary atrano ary izy no mibaiko an' Jesosy hoe tonga avy ianao aty fa marary le tianao navelan' Jesosy tamako tsy nahataitra azy zereo tsara fa mbola lasa indray ny tompo rehefa aveo lasa izy natany Galili lasa izy nakaiza maty ihany ny marary rehefa maty ary ny marary navelan'ny tompo voalevona tsara tonga teo ihany inge ny tompo zany hoe efa maty vo tonga teo izy de tsy namelan'ny tompo mihitsy raha tsy nanao ny anjara asany izy miravavy inona ny anjara asany ampanaoviny azy esoro izy mivato manakanakana tsy hataterahan'ny fahagagana zao ve de mihevitra hoe tsy hoain' Jesosy manaisotan'io tam' Jesosy nylevina rehefa teny an-dalana de niasa saina be ny mpianatra hoe iza nianakodia mivato zao fa rehefa tonga teo reo de efa maninona mivato efa voakodia ainy zany io fa kosa milanao mandray anjara asa izy de reo Andriamanitra any am'izany nanao ny anjara asany marisy malta hoe esory ny zavatra manaka raha lasa anabavy indraindray tsika de mieritreritra fa Andriamanitra tsy afaka manao fahagagana tsony de sakana ny saitsika sakaina ny eritreretritsika hoe tsy ho vitan'Andriamanitra jereo fa namoaka ny tao an-tsainy marisy marta inona ny navoakany efa maimbo io tsy possible tsony tompo tamin'izy narary zany mba nanam-ponoana ihany izy hoe mety ho sitrany io fa rehefa tamin'izy maty am'izay sy efa voalevina efatrandro namoaka ny maha-olombelona azy am'izay marisy marta tsy possible tsony tsy vita tsony fa efa maimbo androany am'laza aminao fa ninninona eritreretinao tsy possible tsony mety efa tsisy hevitra itsony raha ara-tsiansy ara-tsaina maha-olombelona ara-teknika ara-tsy haiko zay kajikajina sy fomba fieritreretanao azy any zany ny atao hoe fahagagana avy amin'Andriamanitra amin'Andriamanitra possible ny zavatra rehetra hainy atao ny zavatra rehetra fa ianao mila manala ny sakana tsy hataterahany ary izy io ndraindray jereo tsara ty raha lasa anabavy mitraka kely aloha ty ny mpanoratra ndraindray izy io miseho amin'ny fomba maro isan-karazany le sakana fahagagana za zao anontany ianao nataoko tamin'ny sekoleladinay zay de tsy fantandreo i Davida ane rehefa saika andresy Goliata ny sakana goavana be saika tsy hatateraka ny fahagagana tao inona le sakany fitiavana nasehon'ny Saoly zereo tsara ndraindray ohatra miseho amin'ny fomba ara-pitiavana le izy tonga avy any Davida ahita fahagagana andresy Goliata de ny tonga ny sakany tamin'ny Saoly de nanantona azy anaka tsy toanao ny ady amin'io potika amin'io eo ianao jereo hoe ngery joaba reny miaramila efa mpiady ara-tsy miditra ianao ve hiady amin'io io anefa miaramila efatra am'izay avilo ianao aty tsy vitanao io anaka ohatrany hoe fienonan'le izy ohatrany hoe tianao zany le olona eno tsara ohatrany hoe fahenonan'le izy ohatrany hoe marina zany le teny lazainy fa androany esory ny sakana halleloia io tsy ho vita io tao aminay zao tena nisy fotoana tena niady mihitsy somary nisy tsy vitokikevitra io ve ho vita tsika ohatran'zao zao maninona raha atao an'izao ohatrany hoe raha enona le izy zany de ohatrany hoe tena marina tokoa zany teny zany raha ny enony tenin'ny Saoly iny ianao tamin'ny Davida saika hiady amin'ny Goliata tena ohatrany hoe mandresy lahatra za mihitsy le teniny Davida ianao ane mbola tanora loatra
tsy vitanao io nefa piady hatramin'izay e. Ary jereo ty ianao tsy manao fitaovam-piadiana ireny ngefa jereo mba manao voatry ny olona aza de miditra lalina amin'io fivavahana io mba mitazatazana aza de mandray jereo joaba reny miaramila nefa androany aho miteny aminao zay feo rehetra renao hatramin'izay esory zany amin'ny anarany esory zany amin'ny anarany Jesosy. Fa hita fakakany ianao ambadika izay. Haleluya. Zao ny zavatra fandreko matetika hatramin'izay na pastera. Rehefa mahita mpino vaovao tsika, ino tsara? Mpino tapa-kevitra anaraka an' Jesosy. De mahita zava-magaga le mpino. De ary de tena mafana fo izy. De ozy letranainy microiser les bras. Nareo mako ozy le raha tena teneny mihitsy io nareo zany mbola sasa vao amin'ny finoana de mbola mena ronono nareo zany inge mampahita fahagagana nareo io voateraky nareo de mena ronono fa zay ange rahalahy efa firy taona nahitana ihany reny efa mangazo maina menanay satria zay efa tena maty so mba tsy zany ary so tsy hoe ianao mena mangazo maina fa so ianao mihitsy no efa miemotra so efa misakana tsy ahitana zany fa na vaovao ianao na tanainy ianao tokony ahita fahagagana avy amin'Andriamanitra ianao. De raha Andriamanitra any amin'izany tsy natokana ho an'ny olom-baovao ihany ny fahagagana fa ny mahatonga ny olom-baovao mahita fahagagana de manao an'ireto zavatra sain'ny tompo atao reto mantsy izy. Tonga ao izy de manamasy tena, tonga ao izy de mibebaka manala ny sakana rehetra, de io izy fa hitanao mandroso manamboatra ny tranom-panahy mazoto de mazoto mihitsy amin'ny zavatra rehetra ary ny farany de zao raiso ny fanamasin'Andriamanitra. De vonona izy mandray an'izay rehetra ampianarina azy. Sa mahita olom-baovao manontaniany daholo hatramin'ireto valopy, hatramin'ireto fanaovana ty moa zany pastera atao inona, ty moa zany raisiny daholo zay zavatra rehetra atao ao ho anazy. Fanotranay na manao aleloia ary amin'izao ny rahalahy ilana fahendrena ty mivavaka ty zao efa tanao voatra zao ianao vazavaza mivavaka zany mahamenatr'olo zany. Jesosy zany ve vavaka ahitana fahagagana raha lasaina ba miondrika fosiny ao de Jesosy mahita an'le aty moa tsisy an'ireny le kongo mantsina reny fa any ambanivohitra betsaka an'ireny de manaraka tonga hatrany amin'ny bam-piangonana reny. Jesosy pendeny amin'izay le kongona mantsina maimbo efa tsy ao tsony hoe za ty any mivavaka sady fofonina ny ary rehefa tena mivavaka de tena ataovy amin'ny fonao andraisanao ny fanamasin'Andriamanitra. Inoko fa ty amin'ny vilonareo de aty zany misy an'le hoe civilisé de rehefa mba mivavaka zany ilaina fahendrenana amitiaka io ara moderniseny io fa ataovy ao foraiso ny herin'Andriamanitra. Aza modernisena zany fioavana fa ataovy ao fo tena mahafinaritra mihitsy le niteneny raneny tao zay tena azahoanao ny aim-panahy. Taloha nge raha lasaina bavy tony Jesosy mamontsy tony ny hira zany tena ohatran'ireny le misika fary reny anaovanao an'izany hoe misaoran'Andriamanitra misika fary minisa zay rehetra mandray ny herin'Andriamanitra izy ao anatiny. Hofaranako ty tenin'Andriamanitra ity fa zao taterao zay asain'ny tompo ataonao androany. Baikonao ve ny fanamasina namasitena manamasina ny tenanao ianao androany. Baikonao ve ny fanamasina ny rava sy anrotana ny sakatsakana rehetra raha vao zany amin'ny anaran'i Jesosy androany. Mandraisa fanapaha-kevitra iroso landalina ianao. Baikonao ve Andriamanitra androany hoe misy anjara asa tokony ataonao na eto amin'ny fanaovana ny tranon'Andriamanitra ara-baky tena na ny fanaovana ny tempolo ny fanamasa fandinia tena ataovy zany androany. Ary ny farany de zao raiso ny herin'ny fanamasin'Andriamanitra. Natao hatrany mpianatra ny hiditra raiso ny herin'ny fanamasin'Andriamanitra. Samsona nandray ny herin'ny fanamasina nanapotipotika
nanapotika ny liona. Davida nanapotipotika ny bely. Androany ho anao koa zany androany raha mino ianao. Andray ny heriny fanamasin'Andriamanitra ianao androany. Anapa-kevitra namasina ny tenanao ianao. Anolotra ny tenanao. Ho fitaovana tsara. Anao fakakana aminao any Andriamanitra androany. Tsy tapitra ny andro ny finoana raha lasana vavy. Mbola velona sy miasa Jesosy. Ary laingany devoly zany hoe tsisy valim-bavaka tsony zany, mbola mamaly vavaka Andriamanitra. Laingany devoly zany hoe tsy hain'Andriamanitra ny mamany olana anao, mbola mamaha olana Andriamanitra. Laingany devoly zany hoe tsy misy hevitra tsony amin'io, mbola misy hevitra amin'ny anaran'i Jesosy. Laingany devoly ny hoe potika ny fiainanao, rava ny tokantranonao, rava ny ankonanao, rava ny asanao, manangana an'izany androany Andriamanitra. Esorongeny sakatsakana rehetra, tsisy hevitra tsony tao amin'ny Lazarosy, fa natsangan'Andriamanitra izany. Andro ananganana ny ety androany ty. Anao fakagana ny tompo amin'ny zavatra rehetra zay efa noravany devoly nompiteny ho atsangan'Andriamanitra ny zany androany. Ary anao koa androany na dia fanangatsika hoy izy tamin'ny taolamaina, mety ho velona ihany ve reo taolamaina reo, tonga tafika maro be reny rehetra reny. Fa mandray isany manandrefy anao androany, manapa-hevitra hoe tena tapa-kevitra ao androany Jesosy, fa tena tsy hitaredretra itsony aho. Anao zay rehetra azoko atao aho, raha ny emikemitra ianao tao ao zay, mandrosondray manomboka androany. Natsapa ianao fa tsy nanao ny fanaonao tsony, atomboindray zany manomboka androany. Fa io Andriamanitra fa efa vonona anao fahagagana. Azy io amenina mafy be zany. Io Andriamanitra fa efa vonona anangana. Io Andriamanitra fa efa vonona nokatra ny lalana. Halleluja. Lazao izy androsozy fa isokatra ny lalana. Halleluja. Nokiazany devoly hatramin'izay, androany anokatra an'izany any Andriamanitra. Tapaka ny hevitra ataontsika zay raha lasaina bavy. Tapaka ny hevitra 2:3 manatona anao fainganao Jesosy eo. Halleluja. Iampitsanganana ny anaovantsika n'izany era izany dia hivavaka isika. Tapaka ny hevitra fa tsy hitaredretra itsony. Ny zavatra mendrika kokoa zao no manitona. Ho afaka ho feno fifaliana ao, anatona lay marina ao, anaraka lay mahitsy ao, ho any andao ny ota ao anaty afoiazany sakaiza. Manatona anao faingana Jesosy eo. Androany manatona zay dia hita fakakana ho ravaravan'Andriamanitra ny sakatsakana rehetra. Amen na vezany sa tsy amen. 2:3 iara itsangana isika, taotsika mifotsika rehetra izany hira izany, taova mifonao rehetra izany. Mety aminao aza dia tena kipino masony nofinao, raha fantatrao ny tononkira ataovy amin'ny vavaka izany. Tapaka ny hevitra fa tsy hitaredretra itsony, ny zavatra mendrika koko no manitona isa, manatunana faingana ry Jesu. Halleluja. Mba ho afaka sy feno fifaly. Tapaka ny hevitra fa anatona lay marina. Tapaka ny hevitra fa taotsika pitiafatanana izany lay marina, satria nanuma nanany teny ny fiainy. Manatona anao a Jesosy aho. Mana aoko tapa-kevitra namasy tena amin'izay ianao, anravany sakana rehetra, tena ho fakakana aminao ane Jesosy. Halleluja. Ho afaka ianao, feno fifaliana ianao manomboka androany. Halleluja. Indina tapaka ny hevitra fa naraka lay mahitsy, hanao ny sitra ny fahisino lala ny fiaina. Halleluja. Manatunana fainganao ry Jesosy, manatonanao Jesosy. Mba ho afaka sy feno
fifa tapakany hevitro ho any an-danitao tapakany hevitro ho any an-danitra andao ny ota anamasitena andraiky fanamasina Andriamanitra izy fakekana lehibe ho asehon'Andriamanitra ao fiainanao halleluja manatena naompandana Jesu halleluja wafakasi feno fifa samy manatona n'Andriamanitra amin'izao ora sy fotoana izao mivavay ianao aoka namasina ny fiainanao raha vao ny ota manakatsakana reto raha vao ny sakatsakana reto raisy ny hery ny fanamasin'Andriamanitra anao fakakana aminao any Andriamanitra ivany olana rehetra tamin'izay tsy niva anangana zay rehetra matimaty Andriamanitra anisy aina vaovao ao anatin'ny tsirairay avy Andriamanitra halleluja satranao zay Andriamanitra menao fotoana afaka manamasina ny tenanay amany olana rehetra ary anangananao indray andravaravana ny sakana rehetra andraisana ny hery ny fanamasinao halleluja samy manao izany vavaka izany amin'ny fo tapaka ny hevitry fandrava tompo tapaka ny hevitry fandrava sakanao andrava ny asany tefoly aho anamasina ny tenako aho anoloka ny fiainako an'Andriamanitra anao fakakana ny Andriamanitra anao fakakana ny Andriamanitra any atokantrano amin'ny fiangonana halleluja sotra Jesosy sota noho ny amin'izany afatra izany misy manantena zay Tompoandriamanitra amin'ity androany ity fanao zava-dehibe ianao sotra indrindra Jesosy halleluja sotra indrindra Tompoandriamanitra matoky hafanao zava-dehibe ianao raisina eto aminao indrinao raisina eto aminao ny famindraponao raisina eto aminao ny fahasoavanao raisina eto aminao zany Tompoandriamanitra halleluja halleluja sotra indrindra noho ny amin'izany afatra sy teny izany zay tondra famelombelomana ho anay indray amin'ity androany ity Tompoandriamanitra sotra re Jesosy halleluja halleluja rehefa namasinao sitrakainy fahatongavanao ira valo amin'ny 500 raisina eto aminao hitondra hery vaovao ao anatinao an'izany hitondraina vaovao ao anatinao an'izany afao ny etaetanay velombelomy indray zay fanamasinao aoka ny fahatongavanao hitondra aina hitondra fakakana ho antsirairay avy halleluja halleluja mino hafanao zava-mahagaga aminao any Andriamanitra amin'ny alalan'izany afatra sy teny izany sotra Jesosy halleluja sotra indrindra Tompo rifanahy masina sitrakai ny fahatongavana vetu ami rainy famindrapo Andriamanitra raha lazana vavy amindrafo aminao ane izy raha manamasina ny tenanao ianao andrava ny sakana rehetra anao fakakana aminao any Andriamanitra rifasa fana raisina yetu amina ritupon fanateanao ritu puani fanate itundraina vaovao anao anezany rivahasuna yerivaova halleluja rifanayi masino sitakai nifaha tungafana afaureni etayetanai afaureni eta halleluja